Miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy 5 ny volana May 2020 izao. Fampatsiahivana fa tsy fitaovana politika ny amena ara-pahasalamana na urgence sanitaire izay nampiarina eto amin'ny firenena manoloana ny valanaretina Covid-19 izay efa loza miatra amin'ny fahasalamana sy ny ain'ny vahoaka malagasy. Nanomezana alalana ny fitondrana io urgence sanitaire io ametra ny fahafahana mifamoivoy eo amin'ny olom-pirenena, zany hoe nasaina niboka ny olona ary koa ireo fiara fitanteran'olona na ireo orinasa izay tsy mifandraika amin'ny vantana amin'ny resaka famatsiana ara-tsakafo na fitsaboana ny vahoaka. Tokony ho izy zany dia tokony hatsahatra tanteraka koa aloha ny asa fanamboarana ny rovan'i Manjakamiadana sady efa miteraka savorovory be ankehitriny ary koa ny kianjan'i Mahamasina izay tsy maika noho ny fahasalamam-bahoaka. Fampitandremana ny fitondrana fa ianareo no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsimbihnana ny ain'ny vahoaka malagasy, ka ny vola sy ny hery rehetra dia tokony entina zany hanamafisana ny sehatry ny fahasalamana, hiatrehana ny fianak'ity valanaretina Covid-19 ity. Iarahantsika mahita ny fiakaran'ny nisan'ny cas positif izay tsy mitsaha mitombo arakaraka ny fitiliana atao. Vokatry ny tsy fahombiazan'ny paikady nentina ny adiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity izany dia ny fanidiana ny sisitany tara loatra, ireo mesures barrière tsy tomombana, zany hoe tsy ampy ny arovava na tsy ara-dalàna, ny rano sy savony sasana tsy ampy, ny distance sociale zany hoe 2 metatra isaky ny olona tsy voahaja satria misy ny famoriana vahoaka sesilany ary ny fiboonako dia tsy tomombana noho ireo vahoaka fa ny tsy akitro eny an-dalambe izay tsy maintsy mitady izay ho arapaka isan'andro. Ny resaka Covid organique moa ny tambavy dia efa niarahana hita fa tsy nahasakana velively zany ny fianak'ity valanaretina ity, ka tsy fantatra ny tena habeny zany hoe ny ampleuran'ity valanaretina ity noho ny tsy fampian'ny fitiliana ray ary koa noho ny tsy fisian'ny mangarahara satria afangarontsika amin'izao ny resaka hoe daingy sy tazo mba hanafenana fa tsy mahomby ilay tambavy izay efa nidradradradraina fa hanavotra izao tontolo izao. Marobe koa ireo porteur sain na ireo olona mitondra ny otrika aretina izay tsy marary ary tsy misy soritra aretina velively ary tsy mahalala akory hoe marary izy nefa ireny ny tena mamindra ny aretina aingana dia aingana. Vokatra izay zany dia mila mivonona amin'ny fiantrehana ny ratsy indrindra isika. Eo ara ny atao hoe ny amisavizana ny ratsy eviny soa, fa tsy vitan'izay fa tsy maintsy manomana ny toeram-pitsaboana ampy izay misy famelomanaina ohatran'ireny tany amin'ny firenena rehetra ireny tsika ahafahana mamelona ireo marary izay tratran'ny fahasemporana be, zany hoe mila lit de réanimation.
Araka ny fandinihana mantsy tamin'ireny niseho tany amin'ny firenena tany ivelany reny dia tsy ny aretina Covid-19 loatra no nahatonga an'ireny fahafatesana maro dia maro reny, fa ny tsy fahatomombonan'ny fitaovam-pitsaboana tsy ampy ny lit de réanimation sy ny respirateur noho ny firohitry ny marary maro dia maro niaran'ny totona eny amin'ny hôpitaly. Zay tranga tany Chine sy tany Europe ka tokony ho raisitsika ho anatra, satria raha ny atandrevaka nisy teto amin'ny firenentsika dia tsy mbola fantatra zay tena hiandry antsika amin'ity resaka valanaretina Covid-19 ity. Raha raisitsika ohatra fotsiny ohatra ny tany Frantsa dia tsy nanana afa-tsy lit de réanimation na hoe famelomanaina eo amin'ny 1 alina ry zareo. Raha kosa nanana 44 000 na 4,4 alina ny tany Allemagne. Vokatr'izay na 144 806 ny cas confirmé tany Frantsa, zany hoe 4,704 alina sy 1 hetsy, dia nahitana fahafatesana 28 332 na 2,309 sy 4,004 alina. Raha kosa tamin'ny cas positif 164 807 na 7 sy 404 sy 4 alina sy 1 hetsy tany Allemagne, dia andrareo tsy nisy afa-tsy 7,700 sy 4,000 no maty, zany hoe 6 996. Raha atao ny sahala nisy zany dia nanana farafara fahamelomana na lit de réanimation 4 isaky ny mponina 1000 ny teto Frantsa, ary raha kosa nanana 3 farafara famelomana na lit de réanimation isaky ny 1000 vahoaka 1000 ny tany Allemagne. Mazava zany raha ny ampahefa maty teto Frantsa no maty tany Allemagne, satria nanana ny ampiny zareo Allemand tamin'ny resaka fitaovana famelomanaina. Petraka amin'ny fanontaniana, aiza ho aiza zany sika malagasy. Aiza ho aiza ny fitandrovan'ny ity fitondrana ity, ny ain'ny malagasy manerana ny faritany enina. Misy farafara réanimation firy, zany hoe famelomanaina firy isaky ny faritany, isaky ny renivohim-paritany. Tsika moa dia tsy manana afa-tsy amin'ny renivohim-paritany ny resaka hôpitaly ngeza be. Tsy atoritory amin'ny resaka cas confirmé, vitsy sy kely zany tsika, satria vitsy ny fitiliana matoa vitsy ny cas confirmé hitantsika, ka tokony haka lesona amin'ny zavanitranga tany amin'ny firenen-kafa na dia zay manan-katao ary, satria ireo dia efa nanao fanadiadiana na étude clinique sy épidémiologique, zany hoe momba ny valanaretina, ka manome ny modèle de dispersion, zany hoe ny fomba fianaka ity valanaretina Covid-19 ity, zay